Isan'ny anamarika izay fotoana izay moa ny fisian'ny fitiliana sy ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana, eo ihany koa ny fanentanana iarahana amin'ireo mpanakanto fanta-daza maro. No tanterahana nandritra ny roa andro tetsy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny tetsy Anosy kosa ny seminera nasionalin'ny endrika fizakamanana mahakasika ny sehatry ny varotra. Tanjona napetraka ao anatin'izany ny tompon'andraikitra ny fampahafantarana ny lalàna mifehy sy ny fiarovana ny zon'ny mpanakanto sy ny mpamorona malagasy. Nikantona tamin'ny pompo ofisialy eo atoandro tetsy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny Anosy ny seminera nasionaly mikasika ny endrika fizakamanana mahakasika ny sehatry ny varotra. Isan'ny nandray anjara mavitrika sady mikarakara raha teo nandritra ity hetsika ity ny ministeran'ny varotra. Tanjona napetraka tamin'izy ity ny anampianan'ny Madagasikara eo amin'ny dingana fijerena ireo filàna laharam-pameana any Anosy eo amin'ny sehatra maro. Fiarovana ny voka-pikaroana ireny ary misy fandraisana ny varotra. Fantatsika tsara fa misy famoronana atao dia matetika reny famoronana ireny dia mahakasika varotra dia azo atao hoe sampady tokoa raha tsy voaaro satria manjary mikaroana no mitondra ilay voka-pikaroana na koa ilay asa natao. Ohatra izao ny zon'ny mpamorona ny eto amintsika ireo artista isan-karazany sy mpamorona ireny dia tena sarotra sy tena miady maro tokoa amin'ny fampiasana ny vokatra vitan'izy ireo na vokarin'izy ireo zany, ka ity andrikasa ity zany dia mahakasika izay indrindra mba ahafahan'ny rehetra mahafantatra fa misy lalàna tokoa no fehan'izy io eo anivon'ny raisam-pirenena ka mahakasika antsika anatiny ka eo anandrikasa natao ity zany dia fampahafantarana misy nefa na eo anivon'ny varotra iraisam-pirenena na ny tsena iraisam-pirenena na ny fandraisana iraisam-pirenena dia misy fiarovana ny fananantsika malagasy. Isan'ny nanentana ity fivoriana ity ireo manam-pahaizana manokana avy ao amin'ny vondrona iraisam-pirenena ny varotra na ny OMC sy ny vondrona iraisam-pirenena mikasika ny fizakamanana na ny OMP. Fotoana na ahafana iankoho na molavola ireo filàna laharam-pameana ny Madagasikara mba ahafahana miara-miasa akaiky amin'ireo mpiara-piombin'antoka teknika sy ireo mpamatsy vola.